fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola ao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompony tompo, mpanjaka ny fiainanay. Misaotra ry tompo noho ny amin'ity andro vaovao itsindray izay tompo pahasoavana omenao anay, ary raha andinika sy izara ny teninao izahay ry tompo dia matoky hatrany ny fitarian'ny fanahinao masina, ka dia ny fanahy masina no anendry ny lelan'ny mpanomponao hanokatra ny vavany ary ny fon'ny olona rehetra miombona amin'ny fandaharana, ary dia voninahitry ny anaranao mandrakarivana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Amen. Ry havana, ijery ny ambaran'ny soratra masina momba ny aretina sy ny fanasitanana indray isika amin'ity alahady 12 martsa 2024 ity. Raha ny marina ry havana ao anaty baiboly dia tsy ara-medikaly, izany hoe tsy ny fitsaboana ny aretina araka ny siansa na ny fikaroan'ny manam-pahaizana no iresahana ny aretina sy ny fanasitranana. Ara-pivavahana no iresahany soratra masina ny aretina, izany hoe mifanindrotra amin'ny atao hoe finoana amin'ny fifandraisan'ilay olona maharary sy ny tompo-Andriamanitra amin'ny mampahary sy Andriamanitra mpanasitrana azy. Ary ao amin'ny baiboly ny votoatin-dresaka tsy miompana amin'ny fitrangan'ny aretina na ny fomba fisehony, ny fomba fitsaboana sy ny fanafody tokony ho an'ilay maharary sy ny sisa, tsy mba ireo zavatra mahazatra antsika rehefa manatona dokotera no hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ny maharetina amin'ny masy fisehoan-javatra tsy ara-dalàna azy, izany hoe tsy normal ho isika, maneo ny tsy fahatombanan'ny fahasalaman'ny zanak'olombelona. Ho antsika kristianina, mpandinika, mpamaky, mpizara ary mivelona amin'ny soratra masina, satria Andriamanitra ny fantatsika hiavian'ny zavatra rehetra, dia fantatsika fa ny aretina dia pirofo ny fandaharan'Andriamanitra ihany koa, pirofo ny fandaminany ny fiainantsika zanak'olombelona, izay tsy azo sarahana ry havana fa mifanihitra amin'ny tantara-pamonjena, ny famonjena nataon'Andriamanitra ho antsika eny ho an'izao tontolo izao. Ny teny fampiasa matetika ao amin'ny soratra masina hoentina milaza ny aretina samihafa dia tsy tena mazava fa toa manjavozavo ihany, vague hoy ny teny frantsay, ary teny zay tsy ahafana manao fisokajiana araka ny fomba mahazatra ny manam-pahaizana manao fikaroana. Ary rehefa miresaka ny baiboly momba ny ohatra hoe tazo, areti-koditra, habokana, hémorroïde, hita eo ihany koa zany, ny fitosahan'ny rana, hémorragie, ny fahasamponana na fahasembanana samihafa na ny fahaverezan-tsaina no ny asa matin'ny satana sy ny devoly firongony, matetika dia tsy misaraka fa mifanjoy miara-dalana amin'ny hoe faharatsiana ihany koa ny aretina, fahoriana, fahababona, fahakiviana, fahaverezan-kevitra sy ny sisa. Ao amin'ny soratra masina ry havana, rehefa tafiditra ny asan'ny devoly, fitaka nataon'ny satana, dia teraka ny fahotana, ny fahalavona zany, ary dia teraka nanaraka ihany koa ny fanaintainana sy ny faharariana, eny miozina mihitsy azy araka ny hitantsika ohatra amin'ny Genesisy 1:7 eo amin'ny 9:12 ka hatramin'ny 7:12 dia ny afara tamin'ny inona moa izany, tamin'ny fahafatesana. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo aingana angery havana. Ary koa izy tamin'ny raha vehivavy Jehovahandriamanitra zany no miteny, be dia be ny fahorianao aho, indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no hiterahanao zanaka, ary ny vadinao no hianteherany fa ny rinao ka izy no anapaka anao. Ary koa izy tamin'ny Adamo, satria efa niainy ny feon'ny vadinao ianao ka ny hinananao ny azo zay nandrarako anao hoe aza hinanana zany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary aniry tsilo sy hery ho anao izy, ary hoaninao ny anana famboly. Dia eo amin'ny 7:12 ny fahatsembonin'ny tavanao
no azahoanao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Ry havana ny aretina araka izany ny fahasembanana ny fahavoazana mety mamely ny vatana dia lasa raiky tapisaka amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, lasa pahazo ny olombelona amin'ny mahampanota azy, lasa toy ny tandravadik'oditra no nandovantsika ninona ny ota tamin'ny Adama sy Eva. Ary ireo aretina maro karazana izay tena misy de misy tokoa ny mampangirifiry ny nofo, mampangirifiry aoka zany dia azo lazaina amin'ny ankapobeny fa manambara, eny manondro fahotana, seloka, fanamelona, arina moa izany vokatry ny kapoka sy ny famaizana avy amin'Andriamanitra tsy toa. Ary ny fifandraisan'ny aretina sy ny famaizan'Andriamanitra dia voalaza manokana ao amin'ny bokin'ny Nomeria toko 2:12 eo amin'ny andininy 10 izao no vakiny amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny raona niala tamin'ny tranon'ilay ary indro boka Miriama ka fotsy tahaka ny oram-panala ary Arona dia nijery any Miriama ka indro fa boka izy. Fantatsika moa fa izy telo mianadahy ireo no mpiray-tam-po Mosesy sy Arona ary Miriama izay nanao zavatra tsy nety mahakasika any Mosesy mpaminany notendren'Andriamanitra. Ry havana ny olona ireny no asian'ny aretina na vondron'olona na sokajin'olona mianjadin'ny aretina na vahoaka iray manontolo no ifindran'ny aretina sy aripaky ny aretina dia tokana ihany no asehony zany. Tsy inona fa ny mampanota ny olombelona rehetra eo anatren'Andriamanitra, Andriamanitra zay hany marina, hany masina, hany tsy manantsiny. Fa mbola azontsika ambara ihany koa fa na de Satana aza ny mamely ny olona tahak'izay miseho. Fantatsika ao bokin'ny Job 1:1 eo amin'ny 5 sy 9, ao amin'ny Luka ihany koa 7:12 eo amin'ny 5:12 dia misy mandrakariva ny fifandraisan'ny aretina amin'ny sitrapon'Andriamanitra na miafina zany fifandraisany zany na tena hita miariary. Ka ovakitsika vetivety ange ny bokin'ny Job ohatra 1 eo amin'ny 5 sy 9 ary koa ny Luka 7:12 eo amin'ny 9. Job 1 eo amin'ny 5 sy 9 amin'ny anaran'ny tompo. Ary isaky nitapitra nitsingeriny ireo andro fanasana ireo dia naniraka Job ka nanamasina ireny ary ny fomarena koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka nisany izy rehetra ny zanany zany. Fa hoy Job, fandrao efa nanota ny zanako ka nandan'Andriamanitra tao ampony. Izany nataony Joba mandrakariva satria ry ava malala ao amin'ny tompo tena raim-pianakaviana nahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tokony ataony mahakasika ny zanany ity Joba ity. Ary ny ao amin'ny Luka 7:12 eo amin'ny 9 dia zao indray no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. De hoy ny voasoratra hoe ity vehivavy zanaky Abrahama ity zay fa nafatotro Satana 12 taona moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'izao andro sabata izao satria noenjeny ny farisa sy ny mpanorandalàna Jesosy Kristy raha nanasitrana ny vehivavy io tamin'ny andro sabata. Ary amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra ny zanak'Israely dia Andriamanitra mihitsy no manavaka azy ireo mba hiaina eo ambany ny fahasoavany. Koa raha maharitra amin'ny fitandremana ny faneken'Andriamanitra ny zanak'Israely dia ho firenena voata, firenena iadana ary tsy ho hita eo aminy na ny lozana ny aretina. Fa raha tahiny kosa manao tsinotsinona ny fanekena dia anjo azy ireo ny loza mba amin'ny aretina namelezan'Andriamanitra ny Egiptianina. Zany hoe samy amperan-tanan'Andriamanitra na ny fahasalamana, ny fahasambarana, ny fahavokaram-piainana na ny aretina, ny fahantrana, ny tsy fahavokarana ary samy pirofo ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanozonana izany satria izy Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra ny mahafaty sy mahavelona ary avy aminy no andraisantsika ny tsara sy ny ratsy. Ary voasoratra moa izany famarinana izany ry havana ao amin'ny boky maro ohatra ao amin'ny Samuel 1 toko 2 eo amin'ny 1 sy 7
na ihany koa ao amin'ny bokyny isaia mpaminany a toko fahadimy amby efapolo andininy fahenina sy fahafito ihany koa ao amin'ny soratra masina dia mifandray ny voambolana hoe fahamasinana sy fahasalamana na koa hoe fahendrena sy fahasalamana tsy midika izany ry havana fa ny hoe ny olona farany endry sy farany tsara toetra no salama indrindra fa midika kosa hoe ny vahoaka masina miaina ao anaty fahamasinana izany hoe voatokana no hamasinana dia voahary salama tsara ny fahafantarana sy ny fampiarana ny fahendren'andriamanitra ny fahatahorana azy dia manome aina ny olombelona manome aina fahasalamana zany ny vahoaka araka ny boky ny obolana moa toko fahatelo eo amin'ny andininy fahavalo ary koa toko fahefatra ny andininy faharoa amby roapolo ary mbola io hevitra finosiny atao hoe fahamasinana io ihany ry havana io no nipoirany lalàny mosesy mahakasika n'inona ny abokana ao amin'ny boky ny levitikosy moa no ahitantsika an'izany toko fahatelo amby folo sy toko fahefatra amby folo lalàna miorina amin'ny fahasamihafany ny atao hoe madio sy ny tsy madio pura sy impura hoy ny teny frantsay ny mpisorona amin'ny mampisorona azy dia izy no manambara amin'ny alalan'ny didy zany a ny fanesorana ny boka hiala amin'ny fiarahamonina ary dia mbola ny mpisorona ihany koa no afaka manambara ny famerenana indray ny boka rehefa madio izy satria ny antony tsy misy zavatra na biby na olona maloto zay azo ekena hoe hifangaroaro amin'ny vahoaka zay voatokana ho an'andriamanitra ary fananan'andriamanitra raha teo ary mbola zany ihany koa no antony nanakanana ireo olona manana fahasembanana tsy hanao ny asa fisoronana araka ny boky ny levitikosy toko faharaiky amby roapolo manomboka eo amin'ny andininy fahenina amby folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo ary mbola io hevi-panahy io ihany ry havana momba ny fitsarana sy ny fahasoavan'andriamanitra no hitantsika mahakasika ny aretina nahazo ny mpanjaka ezekia sy ny fanasitranana azy hitantsika moa izany ao amin'ny bokyny isaia mpaminany ohatra toko valo amby telopolo sy ny fahasivy amby telopolo narary mafy ary voalaza fa efa ambavahoany ny fahafatesana ezekia araka ny fitsaran'andriamanitra fa lasa izy nanetry tena ny talao mafy tamin'andriamanitra ary dia niainy tokoa ny fitaraina ny andriamanitra ka dia sitrana somantsara ezekia nositranon'andriamanitra moa ezekia zany hoe mariky ny famindram-pony men'andriamanitra azy amin'ny mampanjaka ny vahoaka an'andriamanitra any ezekia tateoriana nefa satria tsy takatra ezekia ny dikan'ny fepitaona namindran'andriamanitra fo taminy dia niatra tamindray ry havana niatra taminy ny famaizan'i Jehova araka nitantsika izany ao amin'ny isaia toko fahasivy amby telopolo andininy fahadimy sy ny fahenina fa tsy ovakina intsony moa satria voafetra ny fotoana ity tantaran'ny ezekia ity ry havana dia lesona ho antsika ihany koa eny mbola mampiseho amintsika mampianatra antsika ihany koa ny amin'ny atao hoe aretina ao amin'ny soratra masina mampahatsiahy antsika fa eo ampelantanan'andriamanitra ny momba antsika rehetra ny aintsika ary ny aretina dia azon'andriamanitra ampiasaina izana toetra ny finoantsika izany nge aintsika loatra ny votoaton'ny tantaran'ny joba dia voalaza ao amin'ny bokyny joba toko voalohany sy toko faharoa ao intelo no miverina ny teny hoe fehizanteny lehilahy marina sy mahitsy natahotra an'andriamanitra sady ny fadiny ratsy miverina intelo io filazana momba ny joba io kanefa iarahantsika mahalala ny fizahn-toetra mahamay nataon'andriamanitra tamin'ny joba mpanompony ary izany nampiasain'andriamanitra tamin'izany satana ry havana tena zava-misy tsy azontsika lavina na hodiny tsy hita ny aretina zay averintsika indray fa mariky ny fanameloana na fanozonana fa ny fanasitranana kosa indray mariky ny fahasoavana ny fitahina avy amin'andriamanitra tsy ny fahafatesan'ny mpanotana ny ratsy fanahy no sitrapon'andriamanitra fa ny inona ny fiovam-pony fivoan'ny toe-panany araka ny teny hoe miova amin'ny fanavoazana ny saina matarinareo sitrapon'andriamanitra zay tsara sady ankasitrahana no marina ny fahavelomany ratsy fanahy araka ny voasoratra moa izany ao amin'ny ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ezekiela mpaminany toko fahavalo ambin'ny folo
ka eo amin'ny andininy fa 3 izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo moasitrako jehovahandriamanitra no miteny ny alalan'izy kely mpanompony moasitrako akory va ny fahafatesany ratsy fanao jehova tompo fa tsy ny alany amin'ny aleny mba ho velona izy ary noho izany a dia tsy maintsy ho fongana ryhavana tsy maintsy ho foana ho resy ny aretina sy ny fahafatesana eny ryhavana tatoato dia ny coronavirus zay ndreny na be resaka zay ndreny ny fantohan'ny isainy be sy ny marina ny eto antoerana na ny any mpita ny any Chine indrindrindrindra moa fa na cancer na sida na ebola na drépanocytose ny sisy na coronavirus dia mifandray amin'inona amin'ny eloka sy ny fahotana aretina natao horesena ho isika miaraka amin'ny fahotana ny faminaniana momba ny fahatongavany mesia samy mana-pirofo fa ny fahatongavany ny fiverenan'ilay mpanjaka ny fahamarinana dia fanomezana inona ryhavana fahafahana ho an'ny babo fandefasana famahana ny mpifatotra ary fahasitranany marary araka ninona ny faminaniana ao amin'ny Isaia mpaminany 2:7 andininy 4:7 ary ny 1:9 ihany koa andininy 1 sy ny 2 azontsika vakina ihany koa fa voafetra moa ny fotoanantsika fa nojerentsika dia ny ambokiny Malaki mpaminany Malakia 3:7 Malakia 3:7 eo amin'ny andininy 20 dia hitantsika n'izao teny izao mivako toy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary posaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary ivoaka ianareo ka ifaly avanja toy ny zanak'omby mifaly amen dia amen zany ryhavana alleloia ary ihany koa ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany a betsaka ny référence azontsika jerena moa fa voafetra ny fotoana Isaia mpaminany a 7:30 Isaia mpaminany a 7:30 eo amin'ny andininy 4:20 dia hitantsika an'izao teny izao ihany koa vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe 4:20 tsy hisy amponina ao ilaza hoe marary aho ny olona zay mitoetra ho dia voavela heloka zany hoe mifandray ny inona ny fanasitranana sy ny famelan-keloka ary ny famonjena zay nampanantenaina fa asan'ny fahamarinana dia tsy ho tanteraka amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny ratsy fanahy fa ho tanteraka kosa amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny marina amin'ny voasoratra amin'ny litera majuscule renitsoratra zany fahafatesan'ilay hany marina dia tsy iza fa Jesosy Kristy efa tonga ny Mesia anasitrana natongavany anasitrana tamin'ny fitondrany ny aretin'ny olombelona mpanota rehetra teo amin'ny hazo fijaliana araka ny voalaza amin'ny Isaia 7:15 eo amin'ny andininy 4 sy 5 inona ryhavana ny hoe ho atao aminy faminaniana tamin'ny zany fotoan'izany 700 taona alohan'ny atongavany hokapohina Jesosy Kristy ary efa nitanterahana zany nalaim-baraka nahaka ny toeran'ny olomeloko izy arak'izany ny fanasitranana tsy misaraka fa miara-dalana mandrakariva amin'inona ny famelan-keloka araka nitantsika amin'ny Salamy 7:7 eo amin'ny andininy 2 sy 7 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo misaoran'i Jehovah ry fanahinko ary iza misy adonoinao ny fitahiny rehetra zay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra raha ofehezina zay nambara ryhavana tsy misaraka fa tena mifaninkotra ny tantaran'ny fahalavony zanak'olombelona sy ny aretina ary ny fahafatesana nateraka zany kanefa tsy ny fahalavona na ny aretina na ny fahafatesana no tompo ny teny farany fa Andriamanitra irery ihany Andriamanitra fitiavana izy ny tompo ny teny farany ka nahatonga ny apôstôly Jaona nanambara fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Jaona apôstôly ny fitiavana 7:4 no ahitantsika an'izany ryhava malala ao amin'ny tompo mbola betsaka no azo ambara mahakasika ny loahevitra io fa dia tapotra ny fotoanantsika ho faranantsika eto fa raha sitrapon'ny tompo amin'ny heriny indray ho toizantsika dia ho an'Andriamanitra irery voninahitra hivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao mampahafantatra anay tompo
fa na inona mety mifamaofao eo amin'ny fiainany zanakao efa lasa olom-baovao amin'ny kristy je ianao andriamanitra mpandahatra endry no efa mandray an-tanana ny zavatra rehetra ka na coronavirus izany na kansera na inona dia matoky izahay fa tompony hery sy ny fahefanatrany an-danitra zay ty an-tany ianao ary tompony ny fandrosoany ity firenena ity ry tompo koa de tanterao amin'ny tsirairay ny sambatan'olona ny ankonana ny fianakaviana ny fiangonanao ny firenena ny sitraponao zay hantsara sady ankasitrahana no marina de ho anao ny voninahitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen ry havana takotra ny fandaharantsika koa dia amin'ny heriny indray raha sitrapon'Andriamanitra dia manao velomanao ho tahin'Andriamanitra indrindra tompoko fahamarinana manandratra ny firenena